Riavako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboina ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpianatra mahafoy izay ananana. Mpianatra mahafoy izay ananana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio Lioka 4:12 ny 9:20 hatramin'ny 5:30. Mpianatra mahafoy izay ananana. Fampianaran'i Jesoa ho an'ireo mpianatra izay te hanaradia azy. Dia tenen'i Jesoa mazava tsara fa izay te ho mpianany marina tokoa dia tsy maintsy mahafoy ny ananany rehetra. Misy fanoharana anankitelo entin'i Jesoa hanazavana an'izany eto. Eo voalohany, raha oharina tahaka ny olona hanao trano, hanao tilikambo, dia tsy maintsy mivonona hanolotra izay rehetra ananany ny amin'ny fandaniana rehetra ilaina amin'ny fanaovana izany tilikambo izany. Toy izany ihany koa ny fanoharana iray faharoa ny amin'ny mpanjaka mitondra ny miaramilany hiady, dia tsy maintsy mampiomana ny miaramilany sy mametraka ny paikady rehetra mba handreseny, manolotra ny herijika rehetra avy any aminy mba hitondra fandresena ho an'ny tafika izay tarihany. Ary fahatelo, ny fanoharana mahakasika ny sira. Ny sira dia ambara fa mitondra ny tsirony rehetra ho amin'ny sakafo izay asiana azy. Raha tsy mitondra ny tsirony izany dia tonga matsatso izy ka zary tsisy ilana azy intsony. Dia ambara zany fa ny maha-izy azy ny sira mihitsy dia ny mitondra tsiro. Ambaran'i Jesoa mazava raha mijery amin'ny 5:20 sy ny manaraka fa asa mila fanoloran-tena ny asa maha-mpianatra. Fanolorana izay rehetra ananana, fanolorana ny tokantrano, fanolorana ny fahafoizana ny ray sy ny reny, eny fahafoizana ny rahalahy sy anabavy na dia ny vady azy, ka ahatonga azy ho mpianatra marina tokoa. Sary entina ilazana ihany ny tenenan'i Jesoa hoe ankahala ny rainy sy ny reniny, fa ny fahafoizana, ny fahafahana aleo tena eo anatrehan'ny fitoriana ny filazany tsara dia tena zava-dehibe ilaina sy takiana amin'ny mampianatra Kristy. Eto ary riavako malala ho amin'ny tompo dia taoma manokana isika hijery an'i Jesosy Kristy sy ny fanoloran-tena izay nataony. Ilay nahafoy izay rehetra nananana, tsy nanana na inona izy kanefa nanolotra ny ainy aza, satria izany no fanompoana marina izay tanterahana. Dia taoma ihany koa ny mpianatra Kristy rehetra anaraka izay any Kristy izay, ka hanolotra na dia ny ainy aza, hanolotra ny fananana, hanolotra izay tombon-dany ananana, ny fahaizana, ny fahalalana, ny fotoana, ny vola aman-karena, atolotra ho an'Andriamanitra. Mampahery antsika mpandray fanasany tompo manokana amin'ity volana ibanjinana ny lohahevitra momba amin'ny fanasany tompo ity. Efa nanolorantsika ny tenantsika teo amin'ny Kristy izany, ny tenena namalitsika ny antso ny tompo hoe ko amin'izany raha malalako dia mangataka anareo noho ny famindrampion'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany fa anolorantsika izay ananantsika koa. Raha miteny ilay hirantsika manao hoe nomeko ho anao ny rako masina navitra anao izay tsy masina, dia mba inona ary izao no ahita aminao ho ny toyany, inona no azontsika tao?
inona no azontsika tolotra, inona no afontsika ho an'Andriamanitra raha izy na fo ny ainy ho atsika. Ny azontsika atao dia izay ananantsika, tsisy afaka manolotra izay tsy ananany, fa nomeny tompo fotoana isika dia atoloro an'Andriamanitra ny fotoananao. Nomeny tompo fahalalana isika dia atoloro an'Andriamanitra ny fahaizana mampahalalanao. Nomeny tompo vola aman-karena sy fahafahana maro samihafa isika dia atoloro an'Andriamanitra entina anontona azy izany. Dia mampahery atsika amin'ny anaran'ny tompo hazoto amin'ny fanompona ka hanolotra izay rehetra ananana ho azy Andriamanitra. Eo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra o rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zotonay ianao. Ilay Andriamanitra tia dia tia anay ary Andriamanitra nitsinjoanay hatramin'ny voalohany ka nanolotra ny sarobidy indrindra taminao dia ny tenanao, ny ainao, na fonao anay. Izay koa manomboka amin'ny teny ity dia mahafoy eo anatrianao izay rehetra anananay, ny tena fofanahinay ho anao Andriamanitra. Dia indray manolotra tompo ny avy amin'izay nomenao anay anaovana ny asanao. Vavaka manokana izahay ananan'ny mpanomponao rehetra fahafoizan-tena ho amin'ny fanomponanao marina tokoa ka ikely aina tokoa anatanteraka ny adidy izay efa nomenao azy. Tahaka izany koa ny hitondranay am-bavaka ireo mpanomponao maro be izay manana andraikitra amin'ny fanomponanao anivon'ny fiangonana masina raha ampitso alahady. Apetraka eo am-pelantananao ny fitiavana sy ny fanoloran-tenan'izy rehetra. Raisoa sy ankasitrao eo anatrehanao Andriamanitra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, fa ianao no tompo ty anay sady tompo ny fanomponanay. Misaotra tompo. Amen.